tetikasa ivitoeran'ny fampandrosoana roa teboka ray projet PIC 2 amin'ny ankapobeny moa zany dia efa tsy eto an-tanàna irery ihany, tsy ny commune ambonivohitrin'ny pôle de fin irery ihany mahazo fanampiana avy amin'ny tetikasa PIC fa tafiditra koa zany ireo commune ambanivohitra maro fantatsika zany. Fa ho an'ny tanàna zany ny tena hoe zava-dehibe indrindra azo tamin'ny projet PIC 2 igny zany dia ny tena nisongadina moa dia ny fanohanana amin'ny fitantanan-draharaha. Zay zany tena hoe nifantoka tamin'izay ny fanampiana tamin'ny tetikasa PIC zany zay nanampiana ny commune ambonivohitrin'ny pôle de fin. Satria ny antony dia isika efa nahazo tombony lehibe fa nahazo tetikasa tamin'ny PIC 1 zany dia tamin'ity zany efa azo lazaina ny ena zany fanampiana amin'ny tetikasa ivitoeran'ny fampandrosoana na ny PIC projet PIC zany. Ka manoloana an'izay ny tena hoe tombosoa mivantana moa dia ny fanampianantsika amin'ny lafiny fitantanan-draharaha fametrahana logiciel zay mifanaraka indrindra zany amin'ny fanamorana ny filan'ny vahoaka ohatra amin'izany ny resaka état civil satria nisy fomba napetraka zany na fomba napetraka informatika zany niarana tampika ka nahafahasika nanome fahafapon'ny vahoaka amin'ny fotoana foy de foy zany famoahana copie zany sy ny acte rehetra zay ilain'ny vahoaka. Anisany nanampy ihany koa zareo nefa manoloana an'izay koa ny amin'ny fanatsarana fampidiram-bola dia nisy ihany koa logiciel napetraka amin'ny resaka hetratrano sy ny resaka fitantanana koa zany amin'ny guichet foncier na ny resaka fananantany. Ireo zany tena hoe fanampiana lehibe amin'ny lafiny fitantanan-draharaha zany fanatsarana fitantanan-draharaha eo anivon'ny commune. Fa ankoatrin'io dia tsy nisarotra nefa ny tetikasa nanampy antsika ara-pitaovana ka mba antsika miara-mahita fitaovana dia nanampy zareo amin'ny lafiny resaka kojakoja ilaina amin'ny bureau ihany koa ohatra amin'izany ny resaka imprimante resaka fitaovana ilaina koa amin'ny fanatsarana ny efitra zay hitazomana ny ordinateur io na ny climatisation zany dia nanome fitaovana koa ireo mikasika an'ireny ary mbola sy adino koa nanampy antsika amin'ny resaka fanadiovana ny tanàna zay matimatesany be ny tanàna moa dia ny fitazomana n'ilay teny filamatra hoe tanàna madio tanàna mandroso dia mbola nanometsika izy an'ireny chambron anankiroa regny zay mbola samy mandeha moa zany amin'izao fotoana izao. Ohatran'izay ny endriky ny fiaraha-miasa sy ny tombosoa azon'ny tanànantsika amin'ny tetikasa PIC 2 io zany ka dia efa hentsika moa ny vaovao fa efa miditra PIC 2 zao ary efa mbola hisy ihany koa zany ny anjarantsika amin'izany PIC 2 zany fa nefa dia efa manomboka miaina tsikelikely satria efa be loatra zany tombosoa azontsika tany aloha tany.